raha ny filaharana vonjimaka aloha zany taorian'ny ny andro fahasiviny dia mbola mitarika milarana voalohany ry zareo avetsy akady fotsy izay no makasika ny tontolon'ny taranja baolina lavalava fa ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra isika ka anomboana an'izany ny faninanana eto Analamanga sokajy vehivavy. Tamin'ny zoma teo to no tanterana ireo lalamanan-tsadalana roa fiadina tompon-dakany ligina Analamanga ho an'izay fifaninana ho an'ny sokajy vehivavy izay fantatra ary fa ny ekipan'ny Asaoty sy ny Mifa no hiatrika ny lalao famarana na lalao famarana nefa izay tsy tanterana raha tsy andeoriana ny fifaninana-pirenena amin'ity sokajy ity mbola resantsika ihany mikasika izay ireto ekipa reto roa reto ihany koa zany no hisolo-tenana Analamanga amin'izay fifaninana izay. Ny ekipan'ny Asaoty sy ny Mifa no hisolo-tenan'ny ligina Analamanga amin'ny fiadina ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra eo amin'ny sokajy vehivavy izay anomboka eto Analamanga ny 12 septambra ho avy izao. Izany dia taorian'ny fandresena azon'izy ireo nandritra manasadalana amin'ny fiadina ny tompon-dakana Analamanga nataon'izy mateo tetsy amin'ny kianjana Larobia. Teo amin'ny lalao faharoa aloha dia tamin'ny isa rono iray no nahazahoan'ny ekipan'ny Mifa miakanjo mavo eto amin'ny sary ny tapakila andehanana any amin'ny famaranana nanoloana ny ekipan'ny US Avela. Ny ekipan'ny US Avela nefa no nanokatra ny isa tamin'ny alalan'ny coup franc izay tafiditry Kristina teo amin'ny minitra fahavalo. Minitra taorianan'izay dia efa nanasahala ny isa ny ekipan'ny Mifa tamin'ny alalan'ny baolina tafiditry Tina. Nanomboka teo dia samy niezaka nitady isa ibatana amin'ny fandresena ny rotonta. Hita nanindry ny ekipan'ny US Avela teo amin'ny fizaram-potoana faharoa taoriana ny fialan'ny tantely kapten'ny ekipan'ny Mifa no niratra nahazo azy. Nivadika nefa nirasa tany amin'ny 3 minitra tsiravan'ny lalao ka ny ekipan'ny Mifa indray no natafiditra baolina faharoa tamin'ny alalan'ny coup franc izay notsarainy bao. Ny alohan'io kosa dia tamin'ny isa ray no aotra no nandreseny ekipan'ny Asaoty ny ekipan'ny AC Sabnam. Baolina tokana tafiditry Eliza teo amin'ny minitra fahavalo amby roapolo. Taorianan'ireo lalao roa tafiditra tamin'ny akatoky ny famaranana roa moa no nanapahan'ny rotonta niaraka tamin'ny tompon'andraikitry ny Alpha fa ahemotra aorian'ny fifaninanana nasionaly ny famaranana izay tokony nataon'izy ireo androany alahady. Izany natao dia mba ho fitsinjovana ny fiatrehana ny fiadinana ny tompon-daka ny Madagasikara.